eny ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray no iarabanay avy ao amin'ny fikambanana reveil biblika atsika mianakavy izay manaraka tsy tapaka ny fandarana azy iarahantsika isaky ny ora tahaka izao. Manonona ny fahasoavan'Andriamanitra tsy lanilaniana ao amintsika mianakavy ary mankasitraka dia mankasitraka ny amin'ny tsy fahafoizantsika ny fiarahana na eto amin'ny televiziona izany na amin'ny alalan'ny fifandraisana samihafa. Ao anatin'ny fandarana anankiroa dia hiezaka hamaly ireo karazana fanontaniana samihafa apetrakareo na amin'ny alalan'ny telefona na amin'ny alalan'ny réseaux sociaux izay ao anatin'ny fandarana anankiroa. Fa araka ny fampiresantsika farany dia hovakitsika kely aloha zany ny Filipianina toko faefatra. Dia ao aorianany izay fanazavantsika ny Filipianina toko faefatra izay raha ampy ny fotoana androany zany dia anomboka hovaliana aloha ireo fanontaniana efa marobe izay napetrakareo taminay zany. Eto ampanomboana dia zao fotsiny zavatra anankiray tianay ho tsapa aminareo mametraka amin'ny fanontaniana mba atonga ny fiarahantsika afinaritra. Izay raha manao an'izao fandarana izao dia tianay no mampafantatra anareo zany izay somary sensible zany amin'ilay fanazavana ny resaka mpafolo-karena. Dia tianay fotsiny zany eto ampanomboana no mampafantatra anareo fa olona avy nanao ampahafolo-karena tsara izahay mitondra an'io fanazavana eo. Dikan'izay ny fotoana mety tsy ampy fa aitsenjery zany reny andalatsoratra masina omenareo rehetrarehetra reny aitsenjery fa tsy dia hoe fampiderana fahaizana tokosy andininy koa moa nataontsika eto fa mitondra explication biblique hoe ohatr'izao ny mety fahazahoana ny eo andalatsoratra masina io, ohatr'izao ny fahazahoana ny eo andalatsoratra masina io. Tsy ny olona mahafantatra ny texte juridique ohatra ety ambany masoandro hoe misy olona be dia be ny mahalala hoe zao no voalazan'ilay texte juridique ohatra. Fa rehefa eo amin'ny fotoana niraisana ny fanapahan-kevitra amina fandikan-dalàna na famporosiana amin'ny lalàna samihafa dia misy ihany ny tsy mitovy hevitra ary na ny mpitsara izay no ilana ny avocat izany ny alan'ny avocat. Izay mahatonga ny olona maka karazana avocat maromaro satria le texte juridique izay haitsy anjery nandritra ny vanim-potoana ny anarana, nandritra ny vanim-potoana nanaovana stage, nandritra ny vanim-potoana nanaovana formation samihafa rehefa eo anolon'ilay ilana an'ilay izy nareo dia tsy ao an-tsainy ireny. Dia zay ny ilana ny avocat. Ny mpitsara maka ny texte eo ambany masony hoe raha ity fandikan-dalàna ity ho mpitsara anankiray dia izao misazy mendrika an'ity mpandika lalàna ity. Tsy voatery hoe criminel foana kotsiny na ny fandikan-dalàna fa misy ady madio izy ny teny malagasy zay. Dia izay ny asan'ilay avocat miteny hoe azafady monsieur le mpitsara na ramatolay mpitsara fa araka ny voalazan'ny andiny talàna tahaka izao dia izay mieritreritra fa tokony ohatr'izao kosa no sazy omena ny olona arovanay na raha fijerinay an'ity texte juridique anankiray ity dia tokony afaka madety ny olona arovanay ohatra. Ohatr'izany mihitsy koa ny soratra masina, ohatr'izany koa ny baiboly. Maro amintsika no akan'ny olona andalatsoratra masina anankiray fotsiny texte biblique izay tena ekenay mihitsy hoe andalatsoratra masina ara-baiboly mihitsy ilay alaina. Fa indraindray andalatsoratra masina tsy mifandraika amin'ilay zavatra ho tsaraina. Raha le ohatra any amin'ny fitsarana teo zany no teneniko tsy mifandraika amina zavatra ho tsaraina no texte avoakatsika dia zay mahatonga atsika fanina. Ka ampazava tsara ny fomba fijery ho atsika sensible ao zany dia tsindrina tsara hoe aitsenjery tompoko, aitsenjery. Ary zao fandarana ataontsika hito amin'ny televiziona izao dia fandarana mba hanomananay ny faharoapolo taona zay nampianarana baiboly. Tsy mitoriana ny filazantsara fa nampianarana baiboly nandritra zany roapolo taona zany heverinay fa maro ny andalatsoratra masina ao anatin'ilay
ampafolo-karena raha zay fotsiny no resahana. Andrenge vetivety zany alohan'ny amakitsika le Filipianina toko faefatra amezako ody ambava fo kely isika ny amin'ny hoe tsy ny olona mpampiasa concordance na ny olona makatoko sy andininy any amina olona mpanao ampahafolo-karena samihafa zay no manana ny fahamarinana ary na dia hainao le andalo antsoratra masina ny hevim-panao anatin'izay tsy voatery azonao fa misy don, misy fanomezam-pahasoavana samihafa zarazarain'Andriamanitra tendrena hoe ny x y z manao ny asa tandriviavy azy dia omekondy ambava folo kely isika alohany dia avy eo azavantsika zany ny Filipianina toko faefatra aloha araky ny fanarahana tamin'ny fandarana farany satria manjary mahabekibo raha mitelikafatra de hovaliana ireo fanontaniana samihafa rehefa avy eo. Ao amin'ny asan'ny apôstôly sokafy kely ny baibolitsika zany ody ambava folo kely izy ty aloha hoe ohatrohatrao zany ny zavatra anankiray mila azo rehefa mamaky soratra masina. Asan'ny apôstôly toko fahavalo. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo manomboka eo amin'ny andininy fahenina amby roapolo. Asan'ny apôstôly toko fahavalo manomboka eo amin'ny andininy fahenina amby roapolo dia ahitantsika lehilahy anankiray teratany Etopiana. Teratany Etopiana. Ny baiboly moa milaza eo amin'ny andininy fafito amby roapolo fa mpitahiry ny fananam-panjakana tao amin'ny lapa-panjakana tany Kandasy izy io. Io tandapa Etopiana. Io lehilahy io dia nivavaka tamin'Andriamanitra ny Israely. Ary araky ny lalàna, zay mihitsy mantsy anisan'ny resantsika amin'ny ampahafolo-karena, araky ny lalàna rehefa hivavaka amin'ny Andriamanitra ny Israely, araky ny lalàna ny teneniko, araky ny ozona nataony Solomona rehefa nanokana ny tempoly izy, tsy hoe fitahiana no ntonon'ny Solomona, ozona raiso zany vocabulaire teneniko zany, araky ny ozona ny teneniny Solomona rehefa nanokana ny tempoly izy raha tsy manatrika an'ilay toerana anaovana n'lay nanaovana fisorohana, nanaovana culte, nanaovana fampipivavana ianao zany fa lasa babo, lasa andefo, de ozy Solomona hoe mivavaka hanandrify ity toeran'ity izy de hoe nonao ny fivavana. De raha matsikaritsika ohatra tamin'ny androny Daniela, tamin'ny androny Daniela tany amin'ny lapa-panjakana tany Babilôna izy rehefa mivavaka de mitodika nanandrify ny tempolony Jerosalema izy. Ireny zavatra ireny de zavatra nitranga satria zay ny famonjonana nataony Solomona hoe na ianao makany Jerosalema zany rehefa mivavaka, na ianao raha tsy tonga any Jerosalema dia mitodika manandrify ny toerana masina ny Jerosalema any amin'ny tany zay fidiny Jehova amin'ny toerany anarany. De ty lehilahy ty amin'ny matandapa Etopiana azy manana inona izy? Manana moyen, manana fahafahana. De tonga avy amin'ny fotoana anankiray de miala any Etopia ty tandapa ity. Jerevinareo tsy azy zany fandaniana atao amin'ity lehilahy ty zany miala any Etopia andeha ho any Jerosalema hivavaka amin'ny Andriamanitra ny Israely. Tamin'izany mbola tsy nisy roplanina fa ngamba raha efa nisy roplanina tamin'izany de nandeha jet privé mihitsy izy andeha hivavaka fotsiny any Israely. De eny andalana hitan'Andriamanitra le zotom-pony. De eo amin'ny andininy fasivy amby roapolo amin'ny asan'ny apôstôly 8 zany, asan'ny apôstôly toko fahavalo eo amin'ny andininy sivy amby roapolo hitan'Andriamanitra ny zotom-pony ty lehilahy Etopiana ity. De naniraka ny Filipo tamin'ny alalan'ny fanamasin'ny Andriamanitra ny teny hoe mandehana makanesa amin'io kalesa io fa misy lehilahy mamaky baiboly aho nefa tsy azony zay vakiny. Jerevy tsara zany lay mandany andro, mandany vola, mamaky an'le baiboly fa tsy mahazo. De eo amin'ny andininy fahatelopolo nanatona i Filipo de mandray an'le tandapa Etopiana. Fantatrareo tsara zany tandapa zany, tandapa olona manam-pahaizana matetika ny tandapa. Raha mpanjaka no mety tsy manam-pahaizana izy fa vokatry ny tantaram-pirazanana de lasa mpanjaka. Fa ianao matoa lany tandapa zany dia olona manam-pahaizana eo amin'ny fanjakana na eo amin'ny firenena ianao, zay vao lany tandapa. De
ity tandapa Etiopiana ity zany olona manam-pahaizana, olona manam-bola, olona manam-pahefana, olona mpivavaka matoa mandany andro makany Jerosalema. Fa rehefa namaky ao amin'ny andinin'ny fahatelopolo izy, reny Filipo tsara ny famakiana le andalatsoratra masina. De manontany Filipo hoe fantatrao va izay vakinao? Fantatrao va izay vakinao? De hoe famalin'ilay tandapa Etiopiana hoe ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra ahy. Ery ambany ery hoe na misy mitaridalana amin'dika teny grika. Azonao tsara eto misy olona eo am-pelatanany, tsy hoe azo ny atsaina, tsy hoe azo ny atsaina, eo am-pelatanany le texte juridika, raha le ohatra ny raisina tany am-piandohana zany, eto ambany masony le texte biblika. Mamaky izy ny Isaia 3:10. Tsy haiko na ny ray manontolo moa vakiny teo fa izy eo mpamakina ny 17 sy ny 19 isany vitany ny reny Filipo. Fa tsy azony, tsy azony, tsy azony. Hoy amantsy anao, tsy hoe misy olona mafana fo be amin'ny fivavahana. De mandany vola makarena manao iraka missionnaire. De rehefa maka ao an-tranonao de feno karazana baiboly amin'ny adika teny be dehibe ambany masonao. De samy nananao ny karazana concordance rehetra. De eny ampandianana rehetra eny de dictionnaire concordance mivelatra ianao satria ainao tsy enjery ny texte biblika. Non, non. Tsy zay olona mahay tsy enjery ny texte biblika ny andalatsoratra masina no mahazo ny teny ny soratra masina tenenina. Ary anisan'izany io mavery hevitra atsika rehefa manazava momba ny apafolo-karena io zahay, satria izahay ne tsy miteny foana ny apafolo-karena, izay ne tsy miteny tsy azo atao ny apafolo-karena, fa zay miteny amin'ny olona mpandray apafolo-karena hoe fa izy ianao no mandraindray apafolo-karena eo, fa misy condition hoe olona vaiza sy olona manao inona no afaka mandray apafolo-karena. Zany io tenenina io hoe. De ho an'ny olona mpandoa apafolo-karena koa de tenenina fotsiny izy hoe ianao mitondra ny apafolo-karena anao any am-piangonana any amin'ny eklezia, any amin'ny sinagoga io, iza ao anatin'ny baiboly no mitondra apafolo-karena any amin'ny eklezia, iza ny olona ao anatin'ny baiboly no mitondra ny apafolo-karena any amin'ny sinagoga. Ianao mameny apafolo-karena ho an'ny pasteur, ho an'ny presbytera, ho an'ny evangelista, ho an'ny mpaminaninao io, iza ny olona ao anaty baiboly na meny apafolo-karena no hoan'izany sokajin'olona zany. Zany fotsiny ange io azavaina io. Ianao milaza ny tenanao ho kohainina manava-tena ho kohainina io. Aiza ao anatin'ny baiboly ny tenenana fa afaka miasa aty Madagasikara ny kohainina, de manao fisorohana izy aty Madagasikara. Ao anatin'ny vaky teny sy fanazavana rehetrarehetra aseho anay eto, de aseho anay ianareo tsara hoe raha ao anatin'ny baiboly misy fisorona misy kohainina. Nanao foana ohatr'izany hoe kohainina zalahy. De any amin'ny tanin'ny Gady izy manao fisorohana. Fa tsy any amin'ny tanin'ny Silo tamin'izany vanim-potoana zany ny fiaran'ny fankeny Jehova no mipetraka anaty-taberna kely. De ojerevantsika eto hoe inona ny fiafaran'ny fiainan'izany olona hoe manana andro. Hoe kohainina izy de aty Madagasikara izy manao fisorohana. Raha manao fisorohana eto Madagasikara nareo joro atao. Fa teto Madagasikara joro no nisy teto fa tsy nisy fisorohana zany teto, fa mpanao joro ny razambe malagasy teto. De aza fangaro zany le baiboly, aza fangaro fotsiny le baiboly hoe raha anao fomba gasy de farimamy arahina, makany amin'ny centre culturel malagasy be dehibe reny, ohatra trano kolotsaina malagasy, maka mpampianatra histoire de aleo tena le kolotsaina malagasy ny atao. Fa aza fitapitana zany olona hoe gasy, jiosy, zay kohainina, mitovy ny rahana sy ny rahana jiosy, rahana hebreo, de aty Madagasikara lasa misy tendrombohitra masina. De aleo manontany tsara ny taranatra navalina na ny taranaka andrina eto zany de hoe aizavy ny tendrombohitra masina 12 teto, de reny atao. Fa aza ampidirina amin'ireny fotsiny zany ny baiboly fa tsy fanao ara baiboly, tsy fanao araky ny Torah, tsy fanao araky ny Torah le olona hoe andehanao fisorohana ianao. De aty Madagasikara ianao nanao fisorohana satria hoe kohainina. De zany fotsiny zany io azavaina io. Ka raha misy olona miteniteny foana ohatra ny mpampianatra baiboly sasany moa hoe maka concordance izy, de hitany ao anaty baiboly hoe misy gasy ao anaty baiboly,
eto Madagasikara mihitsy no gasy io de miteny teo am'foana oatra zany de reny olona reny zany mba saivy mamaky teny frantsay saivy mamaky teny anglisy saivy mamaky teny hebreu hoe gasy tokoa ve io ohatra zany de hitantsika hoe avaiza tokoa ny razambe ny malagasy zany a alohany nakano Solomona ny volamena teto nanampiana nanambarana ny tempolo fa tsy hoe pays vierge akory ty Madagasikara ty alohany natongavany ry Solomona teto ohatrohatr'izany zany io azavaina io e azonareo tsara angamba le izy hoe fa efa nisy kolotsaina teto nanabiazana atsika nandritry ny décennie nandritry ny taonjato maro nisy kolotsaina raha-mpivavahana diso nampidirina tao an-tsaitsika hoe any amin'ny salle de cinéma any amin'ny EPP any amin'ny fiangonana any amin'ny synagogue any atendrombohitra de afaka manatitra any am-pahafolo-karena any de misy fandarana mandritry ny 30 minitra ny ray sabotsy nandray lahady nandray zoma enitsika de lasa amin'intsika lasa fanintsika fa tsisy teatra zany tsisy mboniteny mihitsy foana na tsy atao tsisy anteny an'izany fa ho an'ny mpanao ataovy ara-paiboly ho an'ny mpandray raiso ara-paiboly ka rehefa tsy fiaina aloha le fepera de mampianatra fotsiny zay bibliquement parlant hoe rehefa tsy fiaina ifepetio re olona de aza manao fa tsy Andriamanitra mosarena akory ny Andriamanitra ao tambatambazanao amin'ny volanao sy ny arenanao tsy Andriamanitra mosarena ny Andriamanitra ao aza manao aloha rehefa tsy fiaina le fepetra zay kosa voaporofona ara-baiboly zay a de anisan'ny novaliana eto zay fa teatra tsy nisy namoaka moana voambolana mihitsy hoe foana lisy tsisy ny teny zany fa ny manao zava masina araky ny saina zany kosa de voaporofotsika ara-baiboly hoe tsy azo atao ka ity asan'ny apôstoly toko favalo ty zany dia tempoka anankiray manaporofo amintsika hoe ianao na mandany andro ianao mamaky baiboly mamaky baiboly mamaky baiboly tsy zay olona mazoto mamaky baiboly no mahay baiboly misy olona efa nomen'Andriamanitra don misy olona nomen'Andriamanitra don anazava zay lazainy ny baiboly de zany eo ataona io zany eo ataona io aminao io satria nandritry ny 20 taona mahery de voaporofonay ary vitanay testa fa mba nomen'Andriamanitra karazany bitika indrindra amin'ny fampony zay de mianazava amin'ny olona amin'ny hevitra fisoratra masina ohatrany ananany olona hevim-panahy hafa ihany keo de zay a io ataotsika io ka izay sy an'izay zany alana ao anatintsika hoe mihaino an'ity fandaran'ity tsika de tonga de tohana hoe de ahoana zany le fiveloman'le pasteur anay le fiveloman'le mpitondra fiangonana anay a fa hoavy ihany ny fotoana amin'ny manaraka e za ngela zay ko amintsika hoe olona mitondra fiangonana koa e ko raha mba hitanareo mbola mba miakanjo sy mihinan-kanina ihany zay a nefa tsy mandray ampahafolo-karenan'olona tsy mampanao ampahafolo-karenan'olona nahoana ary ny pasteur anao sy ny mopera anao sy ny cohen anao sy ny presbytera anao no maty mosarena raha vao tsy manao ampahafolo-karena de tsy maintsy andika lalàna sy anao zay tiany amin'ny zava-masina ve zay vo hinan-kanina sy atavitavy madama de zay fotsiny zany eo ataotsika ka mino aho fa tsisy olona maly ndray hoe zay olona manam-pahaizana be n'olo etandapa etopianina na isy olona ndeha maly ndray hoe zay nandany vola be noho ny laniny ty tandapa etopianina ity fa fameza-pasoavany oriavana fa kio soratra masina de raha tsy azonao de manontany ianao amina fampitoana tahaka nefa nataon'ny olona samy hafa zay zany mahatonga any miteny hoe misy olona mamaky baiboly fa tsy mahazo midikany ary be de be zany ao anaty baiboly fa tsy tia anankiray ty fa ozay hoe ody ambava fo iny ody ambava fo fa andeo aloha any amin'ny Filipianina toko faefatra tsika sendra mbola misy etomody vavony zay a de ino mantsy lovakitsika farany satria be de be mantsy ny be famalina zany rehefa mitondra le fanazavany nintsika tamin'ny fandarana farany de be de be amintsika be famalina be hoe mahay zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay mampahery ndao ary Filipianina toko faefatra tsika lohary a de avy eo a izatsika valina ny karazana fanontaniana samihafa zay tonga eo am-pilatanana zany sy verinay fa fanontaniana any amintsika any fa tsy afaka miantso tsika tsy afaka mifandray ny averiko tsara fotsiny fa eto Madagasikara ny fampiasana ny réseaux sociaux presque gratuit afaka azotenao tsara mihitsy ny io anarana io amin'ny Facebook de afaka miresaka amin'ny Facebook tsara tsika apetraka fotsiny fanontaniana ka na de tsy voavaly amin'ny vanim-potoana anankiray ary de tsy maintsy valiny reny amina vanim-potoana sazy satria ndraindray ny crédit sy ny telefona iatsona koa ndraindray tsisy dia adinitsika any le fanontaniana fa afaka alefanao tsara mihitsy amin'ny Facebook de valina le izy na ianao zany miditra amin'ny réveil public amin'ny groupe na io anaran'io fotsiny no ataonao recherche de ataonao message privé fanontanianao de valina amin'ny vanim-potoana zazazy ndao ary Filipianina toko faefatra amin'ny fandarana teo aloha rehefa afaka tamin'izay ody ambava fo zay isika
Filipianina toko faefatra. Le tena Andriamanitra tena tian'le leader spirituel atsika miteny a, inona ny tena vakitsika voalohany, fa io masy tena tian'le leader spirituel atsika mihitsy miteny hoe tena diso zany fa leader spirituel la mitary mpivavahana ny tena manao ny rehetrarehetra ao am-piangonana, de io vakitsika voalohany. 9:30 Filipianina 4:13 mahay ny zavatra rehetra ao am'lay mampahery ahy. Mahay zavatra rehetra ao am'lay mampahery ahy. Hitanareo fa mahay zavatra rehetra tsika rehefa manana an'Andriamanitra. Raha misy olona maindikany amen de tiako manao cri mafy ianao hoe amen. Satria isika zany le mahay zavatra rehetra aloha isika, fa tsy le pasteur anao, tsy le évangéliste, tsy le diakona, tsy le mopera, tsy le presbytera, tsy le révérend, tsy le bishop. Tsika anisany ianao. Anisany ianao. Dikan'izay le raha izay zany le fiveloman'le pasteur anao koa zany ny fivelomanao raha izay fotsiny ho. Hoy l'apôstôly Paul mahay ny zavatra rehetra ao am'lay mampahery ahy. De mety hitendray le mpitarika anao hoe zany apôstôly, ka zany mahay ny zavatra rehetra. Inona ary ty zavatra rehetra in'le apôstôly ty ino? Ao am-piangonana ve ty apôstôly Paul ty? Zay ve le zavatra rehetra iny hoe ao am-piangonana sady izy mivavaka ho an'ny marary, sady izy no mamango olona any amin'ny hôpitaly, sady izy no manao batisa, sady izy no hoy le tam'le teny farany hoe homme à tout faire avy ny mpitondra fivavahana. Satria lasa manaonao foana mpitondra fivavahana de lasa tsy manana fotoana iesana, de lasa mibizina am'le fivavahana sy le fiangonana izy ny farany. De tsika le mpinao am'le fiangonana koa lasa miconfirme an'izay fandikan-dalana zay. Inona le zavatra rehetra ain'ny apôstôly Paul eto iny? Fa tsy hoe homme à tout faire hoe ao fa anao batisa de za haiko, ao fa hitory teny de haiko io, ao fa mpianatra de haiko io, andehanao missionnaire de haiko io. Tsy ilaina ny famezam-pahasoavan'ny hafa raha zay no mitrano. Inona ary le ain'ny apôstôly Paul eto? Etsy amin'ny 9 fa 1:12 sy 12. Inona le ainy? 11:12. Inona le ainy? Tsy filanjavatra nefa no anaovako izany, fa izao efa nianatra tsy hierina na manao ahoana na manao ahoana. Mahalala etry aho, mahalala hitombo, na iza na iza, na aiza azafady, ary na amin'inona de efa nampianarina niovoky. Zay zany le zavatra rehetra ain'ny apôstôly Paul zay hoe mahay ny zavatra rehetra malala inona, mahay voky, mahay nolo, mahay etry, mahay misandra, na aiza, na amin'inona de mahay zavatra rehetra hoy ny apôstôly Paul. Minakanina any amin'ny Carliton zany hain'ny pasteur, hain'ny mopera, hain'ny diakonosy, hain'ny presbytera, hain'ny bishop, hain'ny koyenina, hain'ny révérend, hain'ny évangéliste, hain'ny mpaminany. Fa minakanina ny larenao kely koa hainy sady mahay minakanina amin'ny Carliton izy mahay minakanina iny amin'ny larenao kely, mahay mitory-teny ao amin'ny Colbert izy mahay mitory-teny koa izy eny tsaiko raha misy Maurice kely koa tsaiko. Mahay zavatra rehetra, le fahaizana manery-tena zany zay ny tenen'ny apôstôly Paul hoe misy hoanina satria misy vola eo, bravo, mahay mihina antsika. Tsy misy hoanina satria tsy misy vola, bravo, mahay mihetry tsika. Le fahaizam-panompon'Andriamanitra miafy amin'ny fiainana, zay koa ny tenen'ny apôstôly Paul eto, mahay zavatra rehetra. Ka mialatsiny zany fa raha zay zany le avalin'le pasteur anao hoe inona no hoan'ny menakafo fa zay no sahirana amin'ity fiangonana ty, de ozy hoe lay tokony ataonao atao de tsy sahirana ianao, fa ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra velona misy olona mahay lavitra noho ianao io raha zavatra hafa no atao, fa ianao manao ny tsy fanao. Fa raha zay ianao mahay zavatra rehetra ianao kanefa le zavatra rehetra hainao tsy hainao akory. Finanankanina, fandoavana hofa-tranonareo menakavy, fetohana ny carburant-nareo menakavy. Sisy de voara miteny tsy maintsy manao an'izany ny fiangonana ka tsy misy miteny an'izany. Ka raha tena mahay zavatra rehetra zany tsika rehetrarehetra, ary zay anisan'izany satria zay de mitondra fiangonana, dia Efesianina 5:17 miteny hoe zay misy eo, rano mangatsiaka sy rano mafana, vary amin'ny anana sy kitoza,
vary sosomoaka be aitsika zany aitsika zany ndao ary alohaaloha katona zany ty fotoana androany ty indray aloha fa efa mady voatapitra amin'ny fotoanatsika de manaraka zany tsika mamaly ny fanontaniana zay nipetraka tamitsika nandritry ny andro maromaro ndao ary manaraka mianasondray tsika veloma tompoko